Iaraiasa amin'ny sehatra ny fampiofanana ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria France Madagasikara totosa tokoa mantsy ny fiaraha-miasa na ihany koa ilay antsointsika hoe fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta tamin'ity androandroany ity. Vonona ny anome fampiofanareo olona ambony na cadre malagasy ny sekoly hautes études commerciales na HEC ao Paris. Nitotsaina tetsy amin'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria France Madagasikara na CCIFM Korondrano ny lanonana fanaovatsiny mikasika zany fiaraha-miasa izany. Mitondra fanazavana fanampiny Andriamatoa Rasoarahona Silofo izay voatendro mpandrindra ny fandaharana azy HEC eo anivony Seza Management Madagasikara. Signiavin'androany moa zany dia protocole d'accord lancement ny programme HEC executive education. Io zany dia anisan'ny programme lehibe indrindra ao amin'ny ataon'ny groupe HEC ho an'ny olona atao hoe fa manana ny fahaizana sy mpitatana orinasa. Raha ny tena marina ity programme ity dia mbola tsy misy amin'ny aty avelany afa-tsy voalohany indrindra zany eto Madagasikara. Izany dia sorana indrindra ny monsieur Bernard Manatsoa directeur ny HEC sy ireo mpiara-miasa aminy satria le directeur scientifique reo dia anisan'ny sarotiny indrindra nanaiky ny ametrahany programme io aty. Eto koa dia mbola tiako tenenina ihany koa fa ty programme ty dia tsy nisy raha tsy ny fampiresahana tamin'ny Andriamatoa ministre finance tamin'izany Rajonal Mampianina. Candidat malagasy misy telopolo afaka manaraka ty fampiofanana ambony hiarahana amin'ny HEC ity izay hanomboka amin'ny volana mars amin'ny taona ho avy. Taranjam-pampifanana miisa 4 mikasika ny varotra fandrarana sy ny raharaha iraisam-pirenena no hoarahan'izy ireo ary totsaina any amin'ny sekoly HEC any Paris ny taranjam-pampifanana fanefany. Manodidina ny 7,000 euro ny tsara-pampifanana kanefa dia ray-alina monja zany ho an'ny malagasy. Otolorana ny mari-pakasitrahana iraisam-pirenena certificat d'enseignement supérieur des affaires na CESA ireo navita fampiofanana izay tokony haritra 20 andro faharafahabetsany.